Fankasitrahana ireo mpanjifa ao amin'ny dia mikarakara lalao ny Jovenat Madagasikara amin'izao akatiky ny fetin'ny Noely sy ny fetin'ny faran'ny taona izao. Isy ny fisarihana indroa miantaona ary efa notanterahana tamin'ity androandroany ity ny fisarihana voalohany. Mpanjifa iray amin'ny telo eto Madagasikara no misafidy ny tompon-dasantsy Jovenat. Ho fankasitrahana ny mpanjifa dia misy ny lalao goavana iarahana amin'ny Jovenat Madagasikara izay efa natomboka ny voalohany volana Desambra teo ary toy hatramin'ny fahatelo ny volana Janoary 2024 ho avy izao manerana ny tompon-dasantsy Jovenat mitotaly 470 manerana Madagasikara. Amin'ny farantaona ny andro dia misy loka omenan'izao client rehetra mividy carburant mihoatra ny 3 alina ariary na 30 000 ariary. Izay zany hoe izay mividy 3 alina ariary zany dia mahazo faraisana anjara. Dia misy eo amin'ny efa eo amin'ny 150 000 participants 10 alina sy ray hetsy eo zany. Eo zany amin'izao fotoana izao no efa mandray anjara. Izay mieritreritra tratratra any amin'ny efatretsy any ny andray anjara mandrapatonga ny fiafaran'ny kilalao. Androany no nanatanterahana ny fisarihana voalohany ka teto amin'ny tompon-dasantsy Jovenat Nosato nanatanterahana i Andriamanarivo Tahiny avy any Ampitatafika no nahazo ny loka goavana dia ny scooter izany. Nahazo ny scooter zany dia Andriamanarivo Tahina mipetraka any Ampitatafika. Ankoatra dia mpandray anjara tsara vitana miisa 10 no nasoloka mamaipona na plein de carburant ary anjatony ireo mpanjifa nahazo ny t-shirt. Ny talata izao no nanatanterahana ny fanolorana fomba ofisialy ny loka eny Andraharo. Mbola mitohy ny fandraisana anjara amin'ny lalao goavana mandrapatonga ny fahatelo ny volana Janoary 2024. Ny 12 Janoary 2024 kosa no anatanterahana ny fisarihana faharoa ka scooter roa no loka goavana amin'izany. Mbola isy ihany koa ireo loka hafa atolotra amin'izany.